Saorantsika ny tompo satria mbola afaka mifampitrotro am-bavaka hatrany isika, ko asaiko ampitiavana ary ianao fa hanatanteraka izany isika. Misaotra anao zahay rainay tsara indrindra izay any an-danitro, satria afaka mbola manatanteraka izao fifampitondrana am-bavaka izao. Mangataka ary zay fa zaho nantoka famelan-keloka anananay fiadanampo. Koa ny namanay Joseanne izay tononona manokana amin'ity fotoana ity, satria manana fikasana tsara izy tia noentina eo aminao. Mahatsapa ihany koa nefa izy fa ny antokany amin'izany dia ny ara-pahasalamana. Koa sitraka indrindra tompo ny ombavaka aminy mba ilaminana izany ara-pahasalamana izany raha misy fanafody raisa. Fikarakarana ara-pahasalamana manokana izay atao dia idiranao an-tsehatra anie izany. Ary minisy mahatoky izahay noho ny fahasoavanao fa dia iverina aminao ny fahasalamana izany mpamomponao izany, ary ho tanteraka soamantsara ireo fikasana tsara izay tia nentina eo anatrehanao. Miamboninahitra ny anaranao tompo fa hita fifaliana kosa izany mpamomponao izany, ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.